Azo lazaina ho tsara kosa ny vokatra azo Madagasikara nandritra ny fedinan'ny tompon-daka ny Afrika ho an'ny faritra faefatra natao tatsay Malawi farany teo nandrombaka medaly 12 ny mpilomano malagasy ka noroto amin'ireo dia volamena ny 5 volafotsy ary nahazo 5 ireto solitena malagasy ireto. Tsara ny vokatra ho an'ny Madagasikara teo amin'ny fedinan'ny tompon-daka ny Afrika faritra faefatra eo amin'ny taranja lomano. Medaly 12 no azon'ny Madagasikara izay nentana medaly volamena 2 sy volafotsy 5 ary 5. Io tolakandro io no tafaverina an-tanindrazana ny delegasiona malagasy. Isan'ny vokatra niavaka tany amin'ity faninana ity ihany koa ny nanamotsana ny Rakotomavo Jaune ny record de Madagasikara teo amin'ny 800 NL 7 minitra sy 2 sy 7 sekonda nanatsarana izany izay any Randrehana Andraina Clark 7 minitra sy 5 sekonda sy 12 izay mpilomano avy eo amin'ny ANS tamin'ny taona 4 sy 2 Rabe Jaune Antsa no nandrobaka ny medaly volamena 2 teo amin'ny 50 papy sy teo amin'ny 50 do ary Rabary Jaune Mirel nandrobaka medaly volafotsy 2 teo amin'ny 800 NL sy ny 400 NL. Rakotomavo Jaune nandrombaka medaly volafotsy teo amin'ny 50 papy sy teo amin'ny 200 papy ary Rakotomavo Stéphane nandrombaka ny medaly volafotsy ihany koa teo amin'ny 200 brasy. Avy voaly fahatsambanisaiko tsika malagasy nahitana mpiseho ny talentantsika dia tondra medaly ny taty firenena mba Nanahoana ny taiza hoe izany hitanao hoe andrombaka medaly volamena ianao natao anatin'ilay faninana? Teo amin'ilay vitesse antsika mandatombokelika fanazavana. Ino ny compétition zany ao am'sokajy taona ny antsany eritreretina hoe hiatrehana compétition lavidavitra kokoa. Eritreretina hoe lalana amin'izany amin'ny compétition satria efa sehatra ny Afrika io. Mila mikodana tsara dia mila manana mokondoha dia raha vao tsisy mokondoha dia tsy afaka manao iny. Nanahoana ilay compétition tamin'ny ankapobeny? Mafimafy satria ny adversaire hoe mafy satria ambony le niveau dia sahirana kely fa niezaka namay faraka izay mafy. Iza ny tena hitanao hoe mpifaninana tena mafy tamin'ireo firenena afrikanina zao? Angola Nitoy no an'ny Jaune ny amin'ny natation? Mbola kotrana aloha zany kotrana miezaka mafy foana dia ezana mamaky record foana zay zao ny tanjona manaraka. Dia mpifaninana no tena enjany satria zareo tena mbola kely dia nefa ny taona zareo efa mitovy amin'ny anay izay manko efa lehibe ihany fa azo atao ihany mitovy amin'ny zareo matoa zay nitondra meday dia efa tsy dia tena hoe lavitra be zany Madagasikara. Efa eo amin'ny hoe sehatra afrikanina elaela tsy niatrika an'izany tsika tonga dia mitondra meday volamena dika inona ho anao zay meday volafotsy? Nafaly anay aloha satria Madagasikara efa ela be tsy hita tamin'ilay compétition le fifaninanana dia na zareo ara ny gaga hoe izay 5 fotsiny nefa nahazo meday 12 dia tena efa tsara be zany izany ao Madagasikara. Mitoy ho an'ny Mirel? Izay zany manantena foana hoe andray anjara amin'ireny compétition reny satria reny ny ahafahanay mahita ny fivoaranay. Dia manantena koa izay amin'ny fanatsarana ny matériel eto Madagasikara dia ny eo aminah zany somary vaovao ilay izy fa nahafinaritra ny compétition moa zany mahafinaritra foana manao anazy sady tamin'ity zany mba nisy meday dia mba tena faly be mihitsy hoe mba nitaka ny kotrana dia irina zany mba afaka amin'ny herintaona hoe mbola mandeha dia hitondra meday betsaka kokoa satria izao zany efa fatapatatra ny voan'ny zareo any dia hita ihany hoe mbola zaka ny gasy tsara mbola possible mahazo meilleur ny gasy any.